Salama daholo androantsika dia andao indray raha hiresaka ny mahakasika ny mouvement gasikara izay iarahana amin'ny filoha izay mpanorona an'izany mouvement gasikara izany moa tsy iza fa i Gasikara Fensoa ilay solombavam-bahoaka ny Antananarivo boriboritany fahatelo ao amin'izao fotoana izao. Antoko tsy miankina moa izany antoko ao anatin'izay mouvement gasikara izay ary hita fa efa mianaka manerana nosy izany antoko politika mouvement gasikara izany amin'izao fotoana izao izay fanaovana rafitra ny politika ankapobeny moa ny tena tanjona matematesan'izy ireo ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ary manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny am'sisy sy tonga toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avitrany tonga dia vavany ndawary. Tontosa ny dinika izay nirahana tamin'ireo bazy rehetra ao mouvement gasikara tana boriboritany fahaefatra amin'ny fokotany 2030 izay misokatra ho an'ny rehetra izany mouvement gasikara izany ao tana boriboritany fahaefatra ao amin'izao fotoana izao ka nankasitraka ny ekipan'izay boriboritany fahaefatra izay Andriamatoa Gasikara Fensoa izay mpanorona an'izany mouvement gasikara izany ary nilaza mazava tsara ny tenany fa miroso hatrany isika ho isa. Mbola ao anatiny izay mouvement gasikara Fensoa izay hatrany dia hita taratra amin'izao fotoana izao fa misy an'izany mouvement gasikara izany ihany koa any amin'ny faritra Sofia iny izay efa tafiditra hatrany Befandriana Avaratrany moa izany mouvement gasikara izany amin'izao fotoana izao ary mbola namafisy ny Andriamatoa Gasikara hatrany fa misokatra ho an'ny rehetra izany mouvement gasikara izany ary miroso hatrany isika fa tsy mihemitra ho izy satria ny tanjona dia ny hanova rafitra ny politika ankapobeny izay misy iainan'ny vahoaka malagasy efa taona maro izay. Mbola tafiditra ao anatiny izay mouvement gasikara izay hatrany dia nisy fanampiana tena kely fa natolotra tamin'ny fo izay nataony Andriamatoa Gasikara Fensoa sy ny ekipany tamina tokatrano vitsivitsy araky ny efa nampanantinainy tamin'ny ireo ray aman-dreny maro avy amin'ireo fokotany 430 ao Antananarivo boriboritany fahatelo dia nanolotra fitaovam-pianarana vitsivitsy azy ireo ny herinandro lasa teo iny ho fanampina ny fiatrehana amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy izao. Ny karamako voalohany amin'ny mahasolombavam-bahoaka no nataoko ho an'izany satria efa nanome toky ny vahoaka izay nampindrana fahefana fa hiezaka hatrany hanakaiky azy ireo sahy mahitsy ary miaino feon'ny vahoaka hatrany hoy Andriamatoa Gasikara Fensoa. Kely dia kely ity fanomezana ity hoy izy hatrany fa ny fo manolotra azy no tena zava-dehibe ary ampitiavana tanteraka no anolorana an'izany. Izay moa ilay voalaza hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ka maromaroa ny tahaka ny Andriamatoa Gasikara Fensoa amin'izay mba ho fanampiny an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ankatoka an'izao fidiran'ny mpianatra izay hita fa tena tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny tena sahirana mafy milofo mba miady an'izay ho an'ny zanany izay hiditra hianatra izay nefa moa iaraha mahita ny zava-misy ankehitriny fa tena sahirana dia sahirana tokoa ny vahoaka malagasy ary tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny no tena mitaraina fa tsy mahita harapaka sy tsy mahita hevitra intsony mba hiantohana an'izay fidiran'ny mpianatra izay. Nasiny Andriamatoa Gasikara Fensoa resaka ihany koa ny mahakasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao izay nahitana savorovoro maro isan-karazany ary dia mbola vitsy dia vitsy ny kandida izay efa nahatitra an'izany taratasy firatsahan-kovidinina amin'ny ben'ny tanàna izany noho ny fahasarotany ireo taratasy maro isan-karazany izay tsy maintsy karakaraina amin'izany mba hahafahan'ny kandida anankiray mirotsaka ka izay no isan'ny tena nampitarazoka an'izao firatsahan-kovidiny ireo izay nieritreritra hirotsaka ho tanàna amin'ity taona ity. Araky ny voalazana hatrany dia mitombo herinandro ka hifarana ny 20 septambra ny feptaona ahafahana mametraka ireo antota taratasy filatsahan-kovidinina ho ben'ny tanàna hoy Gasikara Fensoa hatrany. Isorana ny seny tamin'ny fiainona ny fitaraina ny ireo kandida
ka nitarika ny fandrosoana ny tolokevitra mba hanemorana ny fehimpotoana fametrahana an'izay taratasy ho firitsango fidina izay. Ny kandida ato amin'ny mouvement Gasikara manokana dia mbola marobe manerana ny nosy no tsy nafeno an'izany noho ny fahasarotana eo amin'ny fahazahoana ny certificat de nationalité sy ny 211 bis. Mbola angatahana noho izany ny CENI mba hiady ho amin'ny fanatsorana fa indrindra ny fampitoviana ny fehimpotoana ahazona ireo taratasy roa voalaza ireo mba hanana zo mitovy ny voaka malagasy rehetra ka afaka handray anjara malalaka amin'ny fifidianana ho avy izao na commune aiza io na commune aiza no misy azy. Taorian'izay fangatahany sombam-bahoaka Gasikara Fenosoa izay moa dia fantatra tamin'ny iny andro omaly iny mahakasika an'izay fifidianana bentanana izay hatrany fa foana ny fitakina certificat de nationalité ao amin'ny taratasy izay ho firitsango fidina noho ny fahasarotana iainan'ireo izay maniry hirotsango fidina ho bentanana sy ny mpanolotsaina ny commune amin'ity fifidianana izay ho atao Atsoatsy ity. Mbola ao anatin'izay firitsango fidina ho bentanana izay hatrany moa dia any amin'ny Ovek Ambohimasoa maro anisany kandida tsy miankina amin'ireo ary misy ihany koa ny avy amin'ny Antokotima sy ny Malagasy miara-miainga ary ny Irmara. Miasa sabotsy sy alahady ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Ovek amin'ny fandraisana ny taratasy izay ho an'ireo izay hirotsaka amin'izany fifidianana ho bentanana izany ary toy izay hatrany koa ny eo anivon'ny fandraharahana ny hetra. Mbola andrasana araka izany ireo vao mikarakara ny taratasy ho firitsango fidina izay ka noho izay dia miisa 720 ireo kandida izay ho fidina ho bentanana sy ny mpanolotsaina efa nanatitra taratasy tao amin'ny Ovek Ambohimasoa tamin'ity herinandro ity. Mbola ao anatin'izay fikarakarana fifidianana ho bentanana izay hatrany moa dia nilaza ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao Andriamatoa Hajo Andrianianarivelo araky ny filazany hatrany. Ny antso ny fanamorana ny filatsango fidina ny tenako andro vitsy lasa izay. Mitombo ny antso natao satria niova hevitra ny mpitondra ka noesorina tsy ho isan'ny taratasy ilaina ny taratasy manamarina ny fisakana ny zopirenena malagasy na ny certificat de nationalité malagasy. Roa ihany ny fanazavana misy. Voalohany, tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy ny lafitany sy ny fitsarana amin'ny famoahana ny taratasy ilain'olom-pirenena fa lany andro miditra amin'ny resaka politika izay mampandany ny kandida sy ireo tsy mitovy hevitra politika amin'ny fotsiny. Ny faharoa, lasa kitoatoa sahalany misy hatramin'izay no ataon'ny CENI sy ny gouvernemanta amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy voahevitra tsara ny zavatra tapahana satria tsy mahalala akory ny zava-misy marina, izany hoe ao anatin'ny tsy fahaiza mitantana izany ho isatrany. Fehiny ny mpitondra ihany ny manimba sy manakorontana an'izao resaka fifidianana izay lasa miteraka tsy fahavitian'ireo kandida izao ho iatrany Andriamatoa Hajo Andrianianarivelo raha nilazany heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matavata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.